Isan'ny vokatra iray mampiavaka ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy ao anatin'ny district Ambohidratrimo ny fiompiana trondro. Maro dia maro tokoa ny fianakaviana ao anatin'izany commune izany mivelona amin'ity seha-piariana iray ity. Raha taonina latsaka kely eo ny trondro vokatra amin'ny 2,3 hektara eto amin'ny fokontany Ambohimarina ato anatin'ny commune Ambanivohitra Ambatolampy sy Mahafotsy district Ambohidratrimo. Everina fa tokony mbola iotra ny trondro miakatra raha feno ny fitaovana ampelantanana roapiompy. Efa ela ihany zany zay nanao ny asa fiompiana trondro dia hatreto aloha zany hita hoe mety ilay izy fa miandalana satria misy zany ny tsy fahampiana eo amin'le fiompy. Ohatra fotsiny zany hoe eo amin'ny fanatsarana ny digy amin'le dobo. Iny zany tsy ahafahan'ny tsara etra hoe tena mamokatra sady isan-jato satria raha ohatra zany ka hoe anatin'ny hektara iray zany dia eo amin'ny une tonne latsaka kely eo zany isaky ny hektara vokatra ny tantsaha ety aminay. Eo anelanelany 4 ka hatramin'ny 9 mbolana no mahalehibezana trondro lasa lehibe sy mavesa-danja ny tompo-trondro iray. Manodidina ny 7 arivo ka hatramin'ny 2 alina ariary kosa ny kilao trondro miankina amin'ny habehany. Hatreto mbola tsena anatiny eto amin'ny commune novatsian'ny roapiompy-trondro ny vokatra izy ireo. Tanjon'ny roapiompy moa ny hampiakatra ny vokatra eny amin'ny roa tsena eto Andrenivohitra.